Miarabantsika andray tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambaro eto amin'ny onjam-peon'ny Alliance 92 ity amin'izao alarobia atoandro izao ny vahintsika ny mpitarika syndicat anisan'ny londoany eo anivon'ny syndicat ny mpiasa anivon'ny Air Madagasikara eo ihany koa ny maha-olo-pirenena azy anasana azy eto amin'ny fandarana miarabanao Radorabarilala ary makasitraka nanaiky ny fanasana eto amin'ny fandarana ambaro. Ya miaraba ny mpanjohy rehetra ny Alliance FM 92 amin'ity ataontsika hoe ambaro ity dia mino fa tena ho ambarantsika eto koa ny tena marina tsy hafenipenitsika ary dia tena hiditrytsika amin'ny tena lalindalina dia misaotranao no fanasana na manasiana izy. Anomboantsika azy Radorabarilala eo amin'ny 20 andro latsaka io zao ny hetsika teny amin'ny 13 ary nareo syndicat maromaro mivondrony amin'ny SSM sy ny syndicat fa tazana tena nandritran'izay fotoana maromaro zay aiza hoaiza ny fahitanareo fizotran'ilay hetsika hatramintsika amin'ny teny zao akoatran'ny hetsika tany amin'ny faritany moa zany ny farany herinandro teo. Ya raha le hetsika eo amin'ny 13 mai moa zany everiko fa tena marina raha ny everina fa tatitra no natao, tatitra no le lalàna momba amin'ny fifidianana zay lanina moa teny anivon'ny Assemblée nationale. Tatitra no everina no atao hita ihany koa nefa ny farehefa nijerentsika dia ny leo le vahoaka ary izay ny tena nanosika an'ilay olona ataoko fa endrika ivelany fotsiny ihany le tatitra fa fomba nanehoan'ny vahoaka malagasy ny le aty vilany izay fahita fa tena loka dia loka ary dia mipoaka ny sarim-bilany dia reny ny fara tamin'ireny von'olo ireny izay mampalahelo dia mampalahelo izy mbola nisy raha latsaka ihany dia izay angamba no azoko ambara ny hetsika aloha zany dia efa mitohy manisany mandray anjara betsaka eny ny solidarité syndicale de Madagascar satria ny syndicat isan'izany ny tenako dia anisany tena everiko fa ny mpiasa malagasy mihitsy zany dia betsaka ny zotsika mpiasa malagasy vao hitsaka atao anatin'ity fitondrana Ratsonamampianina ity. Hetsendrany ahoana ny fijerinao ny fihetsiky ny fitondrana nefa atao anatin'izay 20 andro latsaka izay manoloana an'izay hetsika nataonareo zay. Le izy zany resaka raha miteny frantsay moa dia atao hoe guerre d'usure zany hoe amin'ny resaka fotoana zany dia izay ray reraka voalohany zany lazonady resaka lazonady io ary fantatritsika io ihany koa fa betsaka amin'ny vola miodikodina ambadika io zavatra io na ho an'ny an-danina na ho an'ny ankilany misy organisation fandaminana be tabe ao fa ny zavatra tsampa kosa nefany ary izay no mila hitandrema ny fitondram-panjakana efa tena le vahoaka ny midinao tsy le hoe pomba ny andro rajoela na pomba ndravalomanana fotsiny no hitanao fa raha midinao ianao ary mino fa midinao ary zareo mitsapa an'le hafanana misy ao tena lefa le vahoaka leo mbonanana ny midinao mety hoe ny fahavitriana ny sahala-pahavitriana no miova arakaraka ny andro fa tadio fa tamin'ny asa botsy iny reny olona ireny tsy hoe mipetrapetraka fotsiny ihany fa mety mbola miverina any amin'ny asa fivelomany andavanandro izy fa amin'ny fotoanany reny tsy maintsy hiverinao indray reny rehefa tonga indray ny heverina fa misy zava-mitranga izay mety ilana azy dia ho avy daholo ihany reny rehetrarehetra reny. Amin'ny maha-olo-pirenenanao maha-syndicalistanao Radorabarilala mizotra makaiza ary ho tonga hatray izy hetsika io mety misy kisarisary azonao mena avy eo anatin'izay rehetrarehetra na tiana na tsy tiana nge tsy maintsy voaka amina ataontsika fifanarahany na ny andanina ny ankilany tsy maintsy hilefitra amin'ny zavatra anankiray ny zavatra misy aloha ary takian'ny olona dia ny fialan'ny filoha Ratsonamampianina ary ihany koa tsy hoe ny fialan'ny filoha Ratsonamampianina satria fantatritsika ary zany aloha tsy fanonganam-panjakana tiako tenenina fa raha mijeritsika ny lalam-panorenana dia fa noeritreretiny zany tao amin'ny natin'ny lalam-panorenana hoe rehefa misy zany ny fialan'ny filohan'ny repoblika dia constaté ny HCC hoe ny vacance de poste zany hoe sisy tsony eo amin'ilay toerana dia miditra indray filohan'ny anteny miera-pirenena rehefa tsy manaiky ihany koa ny anteny miera-ndoolona dia misy ny atao hoe gouvernement collégial zany hoe premier ministre miaraka amin'ireo ministre namany zany no mitondra ny tany sy ny firenena. Reo olo ireo mino fa araka fiteny gasy zay hoe raha toa ka ho alany président Ratsonamampianina ka hoe filohan'ny anteny miera-ndoolona Andriamatoa Rivo Rakotovao no hitantana dia tonga amin'ny fiteny gasy hoe Kotsafy ihany ny Alexis. Ny olona zany tsy mila an'izay ka raha mbola hiala indray reveritsika filoha Rivo Rakotovao fa mbola PM mahafaly sy olona andrasana fijery koa zany tsy mila le HVM tsony zany le olona eo amin'ny 13 mai ireo
ka zay zavatra zany na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy misy karazana hoe fandeferana avy any fitondram-panjakana tsy maintsy ho atao iza no sakrifiana hiala mihitsy ve ny HVM dia olona karazan'olona ohatrany ahoana no everitsika ho apetraka eo atongavatsika amin'le hoe fifidianana mangarahara afaka miatrika avokoa ny kandida rehetra ary tsy mitanila dia tsy maintsy ho tonga amin'izay ihany tsika na tiatsika na tsy tiatsika satria izay ihany koa nge takin'ireo findronabe iraisam-pirenena rehefa natsidika eo sady zay hoe fianakaviam-be raisam-pirenena zay fararanom-bahintsika amin'izao fotoana izao eo ny avy amin'iraky ny firenena mikambana ny avy amin'ny sadek ny avy amin'ny vondrona afrikana ilaina v izy ireo amin'izao fanelanelana an'izao amin'izay karazany hoe fifandirana eo amin'ny mpitondra sy ny avy amin'ny mpanory zay everiko hoe mbola mipetraka ve monsieur Siles le fanontaniana hoe ilaina izy sa tsy ilaina izy aloha efa eo na tianao na tsy tianao matoa izy tonga eo ianao ihany koa nge fatary fa tsy tonga eo izy raha tsy nantsony ary anisan'izay everiko fa fahotana teto amin'ity tany amamonina firenetsika malagasy ty dia fanaovana sonia reny accord régional petabe zay tsy nitondra soa tsy nitondra vokatra ho an'ny Madagasikara fa rehefa nanaiky ianao ny sonia anatin'ireo misy fifanarahana maro isan-karazany ka rehefa misy disadisa ohatr'izao anatin'ny firenenao tsy azonao mihitsy izy hoe raha amin'ity disadisa ity dia tsy ilainay ianareo fa ianao efa ny sonia dia efa manaiky ianao zany fa misy karazana fanelanelanana tsy maintsy hidirana fataro ihany koa ngefa mivolan'izy ireo ny tena miasa amin'ny fifidianana io raha loatra koa izy manana ny fataro fa ny zao tontolo izao dia ny everitsika fa ny firenena mikambana dia manana fomba fijery zay tia ny apetraka karazana standara mihitsy molina zany ina moa zany molina karazana caneva fomba fitantanana manera-tany tia ny apetraka ka zay fomba fitantanana zay na tianao na tsy tianao dia ao anatin'izay tsy maintsy mivoyan'izay endri-javatra zay ary ny famanana io krizy io dia fatako fa tsy misy endri-javatra vaovao fa endri-javatra zay mety efa hita tany firene-kafa tany ihany no mbola ho atao eto amin'ny firenetsika na nety izy tany na tsy nety izy tany any tsy tia hita karazana sarin-javatra vaovao mihitsy ny communauté internationale ka mety hoe ho tonga amina teny vahiny hoe jurisprudence zany hoe nisy teto Madagasikara karazana fihoaram-pefy dia andeha hoenara ny firene-kafa any dikan'izay zany tsy maintsy misy endri-javatra zay efa fantatra rehefa nampiarina tany amin'ny firene-kafa dia ho ampiarina karazany copie collé tsika moa efa enjana be miresaka copie collé ka dia mino fa dia ho copie collé any zavatra nitranga tany kafa ihany no atao eto zay zavatra fantatra fa tsy naomby samy malaly tsika fa nininge dia vokatr'izay zao zavatra mianjady amintsika zao dia rehefa ataonao amin'ny firene-kafa dia ho ataonao aty zavatra tsy misadapta amin'ilay tena hoe réalité na le zava-misy marina amin'ilay firenena dia tonga amin'izao tsika rehetrarehetra zay hoe tsy mifanandrifa amin'ny zava-misy eto amintsika zay indrindra raha dorabarilala tsika manana ny ady gasy eo ny FFKM ahoana ny fijerinao ny mety hoe fanelanelana an'izy ireo nefa amin'izay za monsieur Sines amin'ny fiheverako azy raha tena hoe apetraka amin'ny toerana ray aman-dreny zany ianao ka hoe zanaka ny manoloana anao dia tokony tsisy hoe ambony tsisy ambany tsisy mitanila zany ny fomba fijerinao satria mizanaka nateraka ao na tianao na tsy tianao ao anatin'ny FFKM zany zao zavatra hitako aloha samy manana an'izany tsy haiko fa fandikako za manoka satria zany no anontanianao ohatrany efa samy manana ny olony zany le fiangonana na dia miray ao ary izy zany samy manosika ny olony avy ary samy manana tombontsoa manokana ny fiangonana iray mba ny olona no tonga eo amin'ny fitantanana ny firenena ka raha hiteny amiko ianao hoe ho tonga ianao androany ka hitsanga no mpanelanelana dia namana ohatry ny everiko ihany hoe tsy dia afaka ho lazaina le hoe tsy pombany a tsy pombany aroa fa andao atao hoe keny rehetra angambe fa le terme neutralité zany androany ohatry tsy dia miasa ntsony fa hoe accepté partout zany hoe tsy mahita hevitrafitsika rehefa miresaka hoe malgaso malgasy zany dia ohatry ny FFKM sisa no heverina fa kitro azo ifaharana azotsika ampiasaina atongavana amin'izany satria heverina fa ray aman-dreny-panahy izy ireo ary manaja azy ireo ihany koa ireo heverintsika fa mpitondra isanisany ireo nge ny tena protagoniste na mpiantseritra ao anatin'izao tontolo izao hoe ka mino fa rehefa samy mibaiko ny olony avy ireo fiangonana isanisany ireo dia mety tsy maintsy ho tonga amina ataontsika hoe firaisan-kevitra tsika mba hirosoana amina fehi-kevitra
vaovao indray tantanana nyity fireneny ity. Ary ny fijerinao ny CFM filan-kevitra ny fampihavana. Filan-kevitra ny fampihavana aloha tsy hitako izay ilana azy e. Tiako tenena aminao hoe le mpanao politika rehefa mitovy ny tombontsoa mitambatra ihany izy io fiarahany ty masy mamparinge na mpomba ntima na ny tena mpomba ntima na ny tena mpomba mapara rehefa nytaninao misy rahatra anatiny daholo ihany. Tiako tenenanao rehefa mitovy anefa le tombontsoa satria androany everina fa fitatana ny HVM zany tsy mahomby tsy hitanao izy reo izao miaraka manina ka zay zavatra zay zany everiko fa lany vola fotsiny fitondram-panjakana raha andeha hanana budget manokana ho anareo fa rehefa misy tombontsoa iombonana fotsiny ataonao io de miraisaina ihany izy ary tsisy oziny gasy zay hoe tsisy mangidy mihoatra ny sakay fa rehefa tenerana lany ihany ny nini ange ny verina fa tsy neta malagasy ary tsy anaiky an'izany ny pomba ny rajoela hoe tsy latsaka tsy anaiky an'izany ny pomba rehefa natao le izy tao nety ihany ary nekeny rehetrarehetra any fa zao moa izao tonga amin'izao hitatsika zao de zavatra hitatsika zao de mino aho fa amiko aloha CFM tokony foanana any tahaka an'izany koa ny Sénat koa tsy hitako izay ilana an'izany fa tsika moa zatra an'ity copie-collé ty foana hoa amin'izay rafitra misy any ivelany tia natao eto de zao ny afarana ny teo nivony seni moa zany namoaka karazana daty telo ry zareo afahantsika mivoaka am'izao crizao amin'ny resaka fifidianana moa zany ny fijerinao tena andamina atsika avy ary tena atao anatin'ny fahaleovatena ny ve ny seny raha ny fijerinao azy hatramin'izao resaka aroa ny fanontanianao eo aloha zany le resaka hoe daty navoaka eo ihany koa le maha hoe fahaleovatena le maha azy indépendant zany le daty aloha amiko tsy fahendreny namoaka azy mety mandamin-javatra mety tsy mandamin-javatra tiako tenena mahasamy rafitra satria institution reny tokony mifanaja institution ny HCC efa nisy déchéance napetraka an'ireo solombavam-bahoaka 3 teny tokony nandrasana aloha satria amin'izao zany karazana ohatry nefa milaza sahady ianao hoe raha laninao ny fialan'ny Flora Rajaonarimampianina tsy olana karaha resaka fifidianana azotsika atao mialohan'ny fotoana raha zay ny olana raha tsy olaninao koa izy mety ihany na ho ataontsika amin'le daty voatondro na azotsika atao anyerina ihany koa zany rehetrarehetra zany everiko fa tsy fahendreny somary lasa aloha kely zany le anseny tokony mifanaja le rafitra satria samy institution reo manjary lasa miteraka crise institutionnelle raha eo amin'le fahaleovatena ny seniny resantsika raha raisina hoe plalobol androany ange zany ny HVM sady juge et parti fetsy izy takany everitsika fa antoko politika nitondra teto amin'ny tany mamonina rehetra samy nanao zay mapetipety azy mba ahafahamijanona eo amin'ny fitatanandraraha izy zany namboariny ataontsika hoe listem-pifidianana namboariny ihany koa zany ny logiciel de fatary fa ny logiciel informatique hitretenan'io de avy amin'ny fitondram-panjakana ihany ny tena teny aminao raha ny lalaboly tsika zany sady ianao mametraka ny hoe ohatran'izany règlement ilalaovana ny arbitre mbola anazy ihany koa ny terrain ilalaovana mbola izy ihany koa no miteny aminao aizy tsika ny ilalao ary azo antoka fa any amin'izay mapetipety azy ary tsy mapetipetiny mpifaninana aminy ka raha iverintsika ihany koa raha nefa fa ho alanao ny Flora Rajaonarimampianina mbola misy zavatra tsy maintsy jerena de liste électorale efa vita eo tsy maintsy jerena ihany koa le logiciel raha iverina amin'le seni satria ny seni ange le ingeza-be ao anatiny de hoe rafitra maleo teny ny seni tsara fantatra raha amin'ny tantarany zany de rafitra zay lapetraka ny frantsay eo anivon'ireo firenena francophone tsy misy any amin'ny rafitra anglophone ny ministère ny intérieur na ny atitany tokony sana ary zay ny zavatra nisy teto amintsika hatramin'izay sana ny fikarakarana ny fifidianana hita zany fa nisy crise nateraka na fifidianana teo amina firenena afrikana maromaro de nanapa-kevitra ny frantsay mety mahatsara azy nisy iny le hoe commission électorale ny seni zany indépendante zany raha le hevitra namorona anazy tsara indépendante fa tena maleo tena marina ve izy eo amin'ny arabola ange zao de fatary fa mbola raha tsy mipamatsy vola de ny gouvernement zany hoe ny exécutif zany eo amin'ny firafitra ny ihany koa de fatary fa mbola ny
institution nivon'ny gouvernement teny présidence zany avy any amin'ny fiedidinan'ny république ny primature ny sénat ny antenimeran-dolona ny antenimeram-pirenena reo zany mandrafitra ny ao anaty efa misy firy fotsiny zay ka ny majorité-ny zany avy amin'ny gouvernement de ahoana zany hoe veranao fa rafitra maleo teny io ny daty mpifidianana mbola ery zareo ihany koa no proposition avy aminy no anaovana ny fifidianana ny lalàna mbola avy amin'izao kina zany tena ilana leseny iza zany tokony tanan'le fifidinana raha fijerinao za manokana zany tsotra be andao a ovana leseny omena ny toerana ma izy azy tsy haiko masy tsika koa moa le te frantsay nge ampiasaitsika nefa tsy vao maîtriser eny le commission moa ina marina ny dikany na ny hoe rang protocolaire n'zany ataontsika hoe amin'ny resaka arifenitra zany inona zao ny laharana misy an'izany atao hoe président seni zany fa raha fa tsy aila izy aloha atao miteny gasy ho azony rehetrarehetra ohatra de amiko zany aloha manamboatra karazana seni vaovao mihitsiny de tena misy olona zay tsy pomba ny ato tsy pomba ny aroa apetrakytsika ao anatiny ao asermentena mihitsiny ary avela ho azy 100 isan-jato na eo amin'ny resaka famatsim-bola izany na eo amin'ny fikarakarana izany andao avela 100 isan-jato de amiko zany andao anamboatra gouvernement miaraka na ministère anankiray zay ministère vitsy zay hita fa tena mahasana ny raharam-pirenena aloha zany mba hiazona fotsiny aloha le économie tsy hitotongana fa andao menana rafitra anankiray tena maleo tena ka amiko zany tokony hoe chef na district chef pokotany tsy mandray anjara fa tena hoe aleo maka olona tsotra karamaina olona sermentena de afamadika ohatra hoe olona avy any Tuléar ny asaina makany Diego olona afamadika ohatra zay daholo zany de asiana solotena kosa isakireo parti politique anampifanandrina no manaraka ny décompte ny le voix amin'izay fotoan'izay zao everiko fa mety ho tonga amin'le tena hoe fifidianana marintsika ekeny rehetratsika ary andraisana anjara ny rehetra amarana anazy radirabarlala le didi-pitsarana momba anareo mbola tsy mivoaka iandry an'izay hoe tsy aleova hoe manamory fiaramanidina ny ivelany fa ny karama be de be siny etsetra etsetra marina ny voalazanao namana sinaiza fantaro ange fa le eo aloha le fitiava-tanindrazana betsaka angeny te andeha ary tsy hoe tsy nandalo ny saiko tena nandalo ny saiko zany za ihany koa amin'ny commandant de bord mialatsiny afy zay aloha ny andraikitra tsy za rery ny ao anatin'izao mbola manana namana telo miaraka amiko commandant de bord zany tsy miala raha tsy efa évacué daholo ny olona anaty roplanina rehefa ao anatiny hoe misy sanatriny zany misy loza de rehefa miala aloha ny pandeha rehefa afaka hitanao fa tafavoaka daholo enao ny farany tokony mandao ka tsy ala ato za mihitsy rehefa hitako ihany koa zany fa mety zany tsy ala tsy za aloha ny ala fa aloha hiala zay tokony hiala de ho hitatsika eo ia isaorana ianao radirabarlala teto amin'ny fandarana ambaro makasitsaka anaiky ny fanazana sotra tompoka sotra betsaka namana sinaizy de misotra ny rompanjoy ny fandarana ambaro amin'ny alliance FM 92 mametraka ny mandrapitafa manaraka andray ary tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko